vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana iotofatitra ahitanao ireo fidronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefa izy mba azy Nanisik ang punyang palay ang niran. Miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'ny Jesosy tompo tafaradalana amindray eto amin'ity fahitalavitra na onjam-peo ity pasteur Tovinarivo Tremarivony miaraka amin'ny pasteur Alvarez miaraba pasteur miarabantsika rehetra ary manona ny fahasoavana fitahin'Andriamanitra ary fahasalamana ho antsika rehetrarehetra zay manaraka izao fantara zao ary indrindra miarabanao koa pasteur Tovinarivo Tremarivony ary miarabany technicienne maromaro moa zareo no mba tika dia tsy voatanisa fa atao banky tokana dia samy tahiny tompo tika rehetrarehetra tompo ya mialohan'ny amakinan'ny afatr'Andriamanitra dia hivavaka ny tenako mba tokany ty fandaran'ity tena otomombana tsara raha to ka manana olana manokana ianao dia hivavaka ho anao mba hanasitrana mba hanafany tompo anao ary raha marary ianao dia hositrana ianao na eto Madagasikara na dia ampitan-dranomasina ty dia ny Andriamanitra hivavahantsika tadio tsara fa araka ny voasoratra manao hoe izao ozy ny Jehovahandriamanitra nofo rehetra moa misy zava-mahagaga tsy haiko va ary tsy hoe mahagaga fotsiny izy fa tena mpanao fahagagana mihitsy io Andriamanitra hivavahantsika io raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tompo amin'ity fotoanan'io ity izay mba ahafahana indray manambara ny afatr'Andriamanitra sy mitory ny tenin'Andriamanitra eto mandefa ny teninao ianao dia hotomombana zavatra rehetra tompo amen misy marary sitrana misy devoly mivoaka amen misy mpanota maro be koa nefa ny vovonjy ao anatin'ny teninao ry Andriamanitra rainay jerereto olona manongilana ny sofiny mangetaeta fahamarinana mangetaeta amin'ny tenin'Andriamanitra ireto misy ihany koa ireo mpanomponao zay ao anatin'ny tsy fahasalamana atao amin'ny hôpitaly ato na atao anatin'ny tokantrano na aty ambony fiara fitaterana na fiara manombona ny tidetena hoe ao anatina fanaintaina lalàlina fangana tompo anasitrana zany olona zany fangana Jesosy ka siora tolona reto za manodidina aretina hiala amin'ny anaran'ny Jesosy za mandroka ny asan'ny devoly hiala amin'ny anaran'ny Jesosy manapotika ny herin'ny maizina rehetra amin'ny anara-maheran'ny Jesosy kiala amin'ity olona ity zany amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy kialina ny asan'ny tsahatra fanaintainana rehetra ary manjavona ifivitosana ao anaran'ny vatanao io miala ifivitosana io amin'ny anara-maheran'ny Jesosy Kristy amin'ny anaran'ny Jesosy zany ny herinao Andriamanitra kiasika an'izao mpanomponao zao hanafaka ny mpanomponao hanasitrana ny mpanomponao hotahinao tompo ny fandarana zay ataona eto ianao no ametraka teny ao ambava ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen amen iny ary pasteur tonga dia hamaky tentsika amin'izao fotoana zao ary dia ato amin'ny Jaona toko faharoa no vakitsika manomboka amin'ny andininy fahatelo amby folo hatramin'ny andininy fafito amby folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fakaiky ny pasiky ny jiosy ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy ary hitany teo kianjan'ny tempoly ny nivarotra omby sy ondry sy voromailala ary ny mpanakaly vola izay nipetraka teo dia nanao kotopia kofe izy ka nandroka azy rehetra hiala teo kianjan'ny tempoly na ny ondry na ny omby ary norarany ny vola mpanakaly vola ary nararany ny vola mpanakaly vola sady nazerany latabatra dia hoy izy tamin'ny mivarotra ny voromailala eto mivoaka ireto zavatra ireto aza atao trano fivarotana ny trano raiko ary ny mpianany na tsiaro fa voasoratra hoe ny firetako ny amin'ny tranonao no aritra aina ay misaotra pasteur Alvarez amin'ity andro any ity moa zany dia mba hianatra indray tsika mahakasika ny fiomanana ny amin'ny pasika hoe inona no tokony atao
rehefa makalaza ny paska, ino no tokony atao. Fa milohan'ny anazavantsika an'izay a dia tsara aloha zany ny manao fanentanana foana hoe ny larobia fadimy ny volana avril ho avy zao a no fotoana ankalazantsika ny paska, manomboka amin'ny 7 ramaraina tsy diso a io fotoana io a eto amin'ny Foibe Jerusalema Karobato, Temple de la Foi eto bypass, ary eto amin'ny 3 frères Andrefana Ambohijanary, ireo toerana telo ireo no entintsika mankalaza ny paska amin'ity fotoana an'io ity. Misy antsika sapam-piangonana moa manontany manao hoe maninona raha mba asinany aminay, dia ny tsaratsara kokoa miaraka tsika amin'ny fotoana io a, satria mba fotoana lehibe mba ahafahantsika miaraka io fotoana andro anankiray io a izany, dia tsara hoe aty amin'ny Foibe tsika no manatanteraka n'izay fotoana izay. Misy ihany koa moa ny fanomanana izay ataon'ireo pasteur isan-tsokoajiny a amin'ny alim-bavaka, dia misy alim-bavaka ny fatelopolo ny fa 20 volana marsa izy io, fatelopolo ny volana marsa ifo ny faraky amin'ny telopolo ny volana marsa angamba zay fitadiko anazy a. Ny toerana zany a dia eto Ambatofotsy eto amin'ilay hoe la résidence Gloria, dia eto a Jerusalema ity ateriboro Jerusalema ihany koa misy an'io fotoana io a, ary eto amin'ny espace animonina eto amin'ny paska izany. Reo toerana telo dia misy alim-bavaka ho fanomanana an'io paska io, fa io koa tsy manafoana an'ilay fotoam-bavaka isaky ny zoma miaraka amin'ny pasteur Alvarez akory a, fa mbola tafiditra ao anatin'ilay fanomanana amin'ny paska daholo zany rehetrarehetra izany. Ny fotoanantsika ny asabotsy zao a dia mitohy foana ihany koa anatin'izay fianarana ny tenin'Andriamanitra zay pasteur, hianaritsika mahakasika ny finoana ny amin'ny sabata ho avy zao, ny amin'ny sabotsy ho avy zao zany mahakasika ny finoana ny rahan'i Jesosy, ny herin'ny azo fijaliana sy ny fitsanganan'i Jesosy tompo tamin'ny maty. Ireo zavatra ireo zany no ianarantsika hoe inona ny fiatsaikany teo amiko sy teo aminao a raha maty ny tompo ka nandatsaka ny rahany, na inona ny fiatsaik'ilay hoe nidiakapoka tamin'i Jesosy no fanasitranana, ary inona no dikan'ilay hoe Kristina nafitra anay tamin'ny ozony lalàna satria tonga vao ozona monjy anay izy. Misy antony lehibe ry havana nafatesan'ny tompo, misy antony nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana, misy antony zany hoe nafatesany mpamonjy zany, fa tsy hoe maty fotsiny dia maty ho an'ny rehetrarehetra dia mipetraka eo, fa misy fahalalana sy zavatra tokony ho fantatsika mahakasika an'izay nafatesan'ny tompo izay. Ka be dia be ny mpivavaka tsy mahalala ny tena antony nafatesan'ny tompo, fa dia le hoe mihira fotsiny an'le hoe teo afaka ho tavahinao misy ireo mirafa tsy tena fantany zany le votoatan'le izy. Dia izay no ampianarana antsika hoe ahoana ny fandraisana an'izany amin'ny finoana, inona ny fiatraika an'izany zavatra zany rehefa raisitsika lay izy pasteur Alvarez. Iverina antsika atao anatin'ilay tenin'Andriamanitra izay novakina teo zany, araka tenkiteram-piantohanana hoe inona no tokony atao amin'ny fiomanana amin'ity fankalazantsika ny paska ity zany pasteur Alvarez. Raha mijerytsika ny baiboly dia eto amin'ity jaune toko faharoa ty no paska voalohany nankalazain'i Jesosy ato amin'ny testamenta vaovao. Misy paska anankitelo malaza ato amin'ny testamenta vaovao ny filazantsara marimarina kokoa. Dia eto amin'ity jaune toko faharoa ty ny voalohany dia ao amin'ny jaune toko fahaenina ny faharoa, ary ilay nahafatesan'i Jesosy ny fahatelo. Rehefa akaiky izy ny paska ny jiosy dia niakatra Jesosy nakany Jerosalema, niakatra nakany Jerosalema. Inona no nataony tany Jerosalema? Mazava ho azy fa ankalazany paska no nalehan'i Jesosy tany, satria ny paska mantsy pasteur dia azo adika ihany koa hoe akoatran'le hoe voavolo Kristy paska ao antsika, dia le paska ny jiosy zany dia hoe fandalovana Andriamanitra mandalo.
azo adika ihany koa hoe délivrance satria teo no nanafahana andreo zanak'Israely. Raha ny azo adikana azy io de hoe ny fanambaran'ny firenena mikambana de hoe ny volana mai 1948 no nahazo ny indépendance andro zareo firenena jiosy. Fa raha ny baiboly ny jerena de eto amin'ny Exodus 12 no nahazahoany zareo fahaleovan-tena. Ary tsy firenena zao firenena hitantsika izao no hoe nanjanatany azy fa zareo Egyptianina. Zanatany Egyptianina izy zany nandritra ny 370 taona. De teo no nanambarana amin'ny fomba ofisiela fa afaka tamin'ny fanandevozan'ny Egyptianina ny zanak'Israely ary tonga nanana ny fahaleovan-tenany. Ratsorina zany dia ny Pasika ry havana dia andro anankiray fanafahana, andro anankiray famonjena, andro anankiray hitondran'Andriamanitra ho anao ao anatin'ny atao hoe fandresena mezinezina, fandresena mezinezina, tena fandresena mezinezina. Ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia faharesena lehibe ho an'ny devoly sy ny anjelina, fa fandresena mezinezina ho an'ny zanak'Andriamanitra. Araka le tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Apokalipsy 12 hoe nisy ady tany an-danitra, Mikaela niady tamin'ilay dragona, ary tsy nisy fitoerana ho an'ilay dragona tony tany an-danitra satria voasoratra hoe izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'olo sy miteny filazana azy, noho ny amin'ny rany Jesosy izay latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, noho ny amin'ny rany Jesosy Kristy Tompo izay nisy fiantraika andratrany amin'ny lanitra tany pasteur, nisy fiantraika andratrany amin'ny lanitra de resy Satana, potika ny herin'ny devoly, rava ny herin'ny maizina, rava ny asan'ny Satana. Zany mahatonga le hitanao tsara raha mijery ny baiboly tsika de nisy vanim-potoana tamin'ny andron'ny Joba rehefa nanontaniany Jehova i Joba de hoe avaiza ianao Satana de avany zaza, zany hoe nisy fotoana zany Joba i Satana mbola niakatra tany an-danitra, ny epangany nalehan'ny tany. Fa tao aoriana nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ka latsaka ny rahan'i Jesosy de tsy nisy fitoerana ho azy tsony, zany hoe tsy afaka miakatra any an-danitra intsony Satana fa resy tanteraka ny devoly. Ianao ndray zany zao no afaka miditra ao anatin'ny fitoerana masina ao an-danitra noho ny amin'ny rany Jesosy Kristy Tompo, noho ny amin'ny herin'ny rany Jesosy Kristy dia afaka miditra tsika ao anatin'ny fitoerana masina ao an-danitra ao, manao vavaka fifonana, afaka mitsofoka ny mamakivaky ny lanitra ray manontolo, ny vavaka izay ataontsika noho ny amin'ny rany Jesosy Kristy Tompo. Pasteur Alvarez. Noho ny amin'ny rany Jesosy pasteur dia isaorana an'Andriamanitra ary voninahitra ao an'Andriamanitra fa afaka manatona an'Andriamanitra amin'ny finoana eo alohan'ny seza fiandriana amin'ny fahasoavantsika. Amen. Raha ny teo aloha zany de tsy afaka nanao an'izay mihitsy, tsy afaka nanao an'izay mihitsy hoe anatona an'Andriamanitra ianao. Fa ny zavatra teo aloha zany pasteur tamin'ny andron'ny testamenta teo aloha de rehefa tonga ny mpisorona manelanelana ny vahoakan'Israely ka manatona an'Andriamanitra de eo alohan'ny seza fitsaran'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra zany de mamaly ny Israely araka ny lalàna izay voatandrina izy ireo. Fa ny testamenta vaovao kosa dia mihoatra lavitra noho izany. Ny amin'ny rany Jesosy dia tsy mipetraka amin'izay seza fiandriana amin'ny fitsarana zay ny tompo, fa ozy ny baiboly hoe afaka manatona tsikaoka dia azoto ozy izy anatona azy amin'ny fahasahina eo amin'ny seza fiandriana amin'ny fahasoavany. Zany hoe misy zavatra mihoatra lavitra zany pasteur izay vitan'ny jiosy nangatahany jiosy mihoatra lavitra noho zany ny zavatra omen'Andriamanitra atsika amin'izao fotoana zao, ary zay araka izay teneninao zay hoe tamin'ny andro teo aloha, satria teo amin'ny seza fitsaran'Andriamanitra de nisy ny mpiapanga, tsy izy akory ny mpiapanga fa ny devoly ny mpiapanga, ary sika no ampangaina hoe tamin'izany fotoana zany ny jiosy marimarina kokoa no ampangaina. Ary sika moa tamin'izany raha tamin'ny andron'ny testamenta taloha pasteur, tamin'ny andron'ny boky eto amin'ny testamenta taloha de zao isika jentilisa dia tsy manana anjara, tsy manana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa noho ny amin'ny rany Jesosy isika izay lavitra fahiny, isika izay oroko azy fahiny, isika izay tsinotsinona de afaka manatona an'Andriamanitra, lasa zanak'Andriamanitra, lasa mpandovan'Andriamanitra, lasa mpiantso an'Andriamanitra, lasa manana fahasahintsika manantona eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra noho ny amin'ny rany Jesosy.
noho ny amin'ny rano jesosy hoe ianareo zay lavitra fahiny a de efa nampanekekeziny rano jesosy isika zay fahavaly fahiny a de efa nampiavaniny a tamin'ny alalan'ny rany ka noho zany a tsisy afaka miampangany olombafidin'andriamanitra itsony andriamanitra manamarina azy raha satana mitady ampanganao anatrehan'andriamanitra de eo ny rano jesosy paster izay manamarina anao izy ny ampangany romanina toko favalo misy zany izy ny ampanganany olombafidin'andriamanitra andriamanitra manamarina azy izy no anameloko kristiny efa maty nantatsaka ny rany sady efa nitsangana tamaty ka tsisy afaka nameloko anao rehefa tena raisinao io rano jesosy io rehefa tena mibebaka ianao a ka mandrainy io rano jesosy io tsisy afaka nameloko anao zany ary zay ny tombontsoa lehibe eo atsika zanak'andriamanitra am'izao fotoana zao ary matiantoka pastera ny olona anankiray raha kristianina ihany kanefa tsy mahalala any am'izany hoe rano jesosy zany fa ho atsika zay mahalalana amin'ny rano jesosy a mahazo tombony lehibe tsika satria afaka mangataka zay tiatsika fatatsika ny zo atsika ny droitsika voalazany tenin'andriamanitra any amin'ny salamo 420 pastera hoe an jehova ny tany sy zay rehetra ho aminy izao rehetrarehetra zao sy mimponina ao aminy an jesosy ny ranomasina an'andriamanitra ny ranomasina satria izy nanorina azy sy ny arena ao anatin'ny ranomasina arenany hoe pastera zareo anaty ranomasina zany arena tsy tapesipesena antaniko tsoka ohatra fotsiny tsika ohatrina fotsiny kilaontrondro am'izao fotoana zao anisan'ny tena lafo ny sakafo anaty ranomasina tena lafo de lafo mihitsy ny vidiny nefa mitaonina maro andriamanitra nanao an'io ary tsy eo anaty ranomasina ihany fa ny ambany ranomasina misy ny pétrole sy ny essence ny amerikana moa de efa nitrandraka an'izany sy ny firenena vahiny tsy ny ranomasina ihany fa ny tansy zay rehetra ho aminy ny volamena ny volafotsy ny arena rehetra de n'andriamanitra ary zany arena zany de ozy ny ten'andriamanitra hoe isika de mpandova n'andriamanitra sady pirailova amin'i kristy noho ny amin'ny rano jesosy noho ny amin'ny rano jesosy zany hoe ity rano jesosy ity zany a lasa manana droit ny itahin'andriamanitra isika menakavy lasa manana droit ny sandratra ny fiainatsika lasa manana droit hivoatra ny fiainatsika lasa manana zo ianao mba ho tafavoaka eo amin'ny fiainanao lasa manana zo ianao ho salama eo amin'ny fiainanao noho ny amin'ny rano jesosy raha teo aloha tsika dia tafasaraka tamin'andriamanitra satria tsy manana ny rano jesosy olo ko azy teo mbany fanozonana fa noho ny amin'ny rano jesosy a pasteur noho ny amin'le paska dia tapaka zany ozo zany tapaka tanteraka zany ozo zany a ary de lasa olona voatatsika ny fitahiny jehova mampanakireny ny fitahina de andoha marina zany hoe na ny fosainatsika na ny tenatsika na ny ara-panahtsika na ny fiainatsika de zao mahazo tombotsoa lehibe noho ny am'izany rano jesosy zany ny zavatra nampalelo efa pastera de zao satria nomenany jiosy zay resaka pasaka zay teo aloha de navadiky ny jiosy ho zavatra hafa le izy ary zay nampalelo an jesosy ato amin'ny jaona toko faharovakitsika teo hoe andiny faharefatra mifolo ary hitany teo kianjany tempoly ny varitra omby sy ondry sy voromelala ary mpanakaly vola zay mipetraka teo lasa tsy fivavahana zany no namaika ny zanak'israely tamin'izany fotoana zany fa lasa zavatra hafa hoe lasa nietsena aloha zanak'israely a lasa nanakaly vola anaovana bisina aloha zanak'israely a lasa misy zavatra hafahafa zany tafiditra tao de tonga ny tompo hoe tsy izao mihitsy le izy tsy izao mihitsy le mifanarahantsika fa rano zanak'ondry a nalatsaka fandalovana zany ny hevitry mipasika zany de tsy nanaiky moa ny tompo tamin'ity fotoana ty a eo ko moa zany pastera no misy an'le mpizoe film iny pastera misy an'le Jésus de Nazareth misy an'le ranga mpizoe film mahikely le ranga iny moa zany de efa nanao filazana pabe maso hoe be de be ozy izy no milaza na hoe any amin'ny trano tokantrano olo any hoe ny sarin'i jesosy io nefa sarika iny ozy izy fa sarin'i jesosy ozy le mpizoe film de le rakara zao am'izao fotoana zao lasa mivary lava amin'ny toka lasa mivary lava amin'ny sigara sy ny rongony efa mila ho lasa dala izy am'izao fotoana zao tsika amin'ny teny zao le raka mpizoe film Jésus de Nazareth iny lasa dala am'izao fotoana zao lasa mpidoroka toka nefa de sariny ny anatin'ny tranonao mahikely lavalava orona kely mahikely manifinify kely fa jesosy nanjerazerany reto mpanakalo mpiandrombo sy mpiandro sy mpanakalo volo reto a tsy olona malemilemy zany pastera tsy olona azo lazaina hoe ohatran'iny amin'ny film iny zany fa olona nofosana matanjaka feno herin'andriamanitra feno fahasoavana ary jesosy a de tsy nanaiky hoe tsy ohatran'izao fahakalazana amin'ny pasika fa jesosy mihitsy name ohatra hoe niakatra izy a nakany Jerosalema niditra ao anatin'ny antempoly izy hivavaka ny atindiany ao fa tsy hanao bizina pastera tofo tena zay mihitsy ny ka zay moa le anarantsika le hoe
hianatra kelytsika aloha zany a mba ampianarana ny olona mahakasika ny hoe ahoana ny fomba hidirantsika eo anatin'ity pasika ity. Raha Jesosy manokana raha maha-olombelona azy zany de sambana izy teto vao nitandrana amin'ny pasika. Ny zavatra hitany anefa ny pasteur de mpivarotra teo kianjan'ny tempoly. Ireo olon'ireo tsy hoe nivarotra zavatra ampidi-bola ao amin'ny fiangonana. Indrandray mantsy sendra misy mety sy ametraka contradictoire kely hoe mivarotra baiboly, mivarotra firana sy ny zavatra maro samihafa. Fa ity zany a resaka ohatran'ny business zany, resaka business mivarotra eo amin'ny fiangonana mba ampidi-bola ao anatin'ny any apostln'ilay olona zany. Andro pasika io de rehefa hitan'ny Jesosy io zavatra io a de tsy nanak an'io izy pasteur, tsy nanak an'io izy satria no heveriny fa fahotana io zavatra io pasteur, tsisy ifandraisany mihitsy amin'ilay pasika zay tokony nankalazaina ity fahotana nataon'ny zanak'Israely ty. De io zavatra io zany miseho amin'ny endrika be dia be amin'izao vanim-potoana izao. Jereo tsara fa rehefa tonga ny pasika vitsy amin'ny olona ny tena mankalaza ny pasika tena hoe ara-baiboly hoe tena zay mihitsy la izy. Fa nentin'ny olona mankalaza ny pasika de hoe misy lanonana anankiray ary. Io lanonana io a de nampitoraina ny lohateny manao hoe lundi de pasika masaka be miaraka amin'ny mpanakanto anankiray tahaka an'izao. Io mpanakanto tsy moderan'Andriamanitra. Io mpanakanto ny zavatra taony de manao sorta jean kely efa vehivavy izy de mampiseho fotra ny akanjony de ny fitombenany mialatsiny tompoko iny fitombenany iny ny atodiny any amin'le mpijery zay le lundi de pasika masaka be ohatra zany dia tonga ny olona mankalaza an'ilay lundi de pasika. Mitovitovy amin'izany ty zavatra eto amin'ity jaunina toko faharoa ty ary tsy nekeny Jesosy mihitsy satria Jesosy de nahita fa fahavetavetana eo imason'Andriamanitra ny fanaovana ny pasika tahaka an'izany. Pasika ny andro de araka ny teninao teo mantsy an'ilay mpijeue an'le film ny anaran'izy ohatra ny Robert Powell angambana raha tsy diso de lasa mamilava le rangahy iny zany zao. Ina tokoa zavatra mitranga rehefa tonga ny pasika dia sokatra ny bara ary raha misy ataoko hoe fety anisan'ny mampandeha ny toka sy ny labera de anisan'le pasika satria tsy mazava amin'ilay olona mihitsy hoe inona moa ty pasika ty. Le pasika ane ka andro ny famirapo, andro fanavotany. Ilay pasika ane ka andro anankiray raha lasana bavy malala tsy hoe fahatsiarovana fotsiny a fa fotoana anararotana andraisana ny famonjena ibebahana amin'izany toka labera fijangajangana ary rany marina ara ny vanim-potoana ny pasika mialatsiny a fa mety mifanohitra amin'ny fomba fijerentsika ty zavatra ty. Ny pasika tompoko tsy natao hitsangatsanganana ny ambody sapin na andehanana ny amoron-drano fa ny pasika fitsofohana ny anatin'ny fiangonana hiavanana amin'Andriamanitra, hanatonana an'Andriamanitra, hanekekezana bebe koa an'Andriamanitra ary anatao andinia tena pasteur hoe za ve mbola ao amin'ny tompo a, mbola manan-kery ampy ve le famonjena nataon'i Jesosy. No zany raha hitsofoka amin'ity pasika ity tsika dia tiana mafy aminao aho hoe fotoana fanamasina tena no hitsofohana ao anatin'izay pasika zay satria Jesosy rehefa teo amin'ny jaona toko faharoa io vao nahitan'ireo mpanakalo vola teo amin'ny kianjan'ny tempolo varotra domoina ondro sy ny osy tsy nanaky izy fa narodana io marina fa nanenjehan'ny olona azy zany tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina ny nanabeazana an'ireo olon'ireo tao Jerosalema de noravainy mihitsy zay kolotsaina sy fomba tsampy fomba nrazana zay fa nametraka kosa izy lay tena fomba entina mankalaza an'ilay pasika ny jiosy tam'izany fotoana zany pasteur marina vatratra ny fanenjena izy kanefa ne tsy de nahoan'ny tompo loatra zay zavatra zay a fa ny azy rehefa hoe zay ny marina de zay tokoa ny marina pasteur Alvarez. Mampatsiahy kely a pasteur isa taona moa tsika miresaka foana an'le ity tantara ty
tany amin'ny taona 1905 tany hoany izy ty tao amin'ilay nosikely frantsay anankiray atao hoe Martinika. Tao amin'ny nosy Martinika io anisan'ny toerana be dia be touriste izy io, feno mpizahatany, tonga ao daholo zany ny ankamaroan'ny olombelona amin'ny vazatany efatra, manao fitsidihana, manao fizahatany amin'ny toerana io. Dia tamin'ny fotoanan'ny Pasika, tamin'izay fotoana izay, fotoanan'ny Pasika, dia tamin'ny fotoanan'ny Pasika io nisy mpitoro filazantsara ny rahan'Andriamanitra hoe mandeha any ianao makany amin'ny nosy Martinika io mitoro filazantsara. Dia nandeha ilay mpanompon'Andriamanitra. Rehefa nitory ny tenin'Andriamanitra ilay mpanompon'Andriamanitra, satria fa avetavetana miopampana mihitsy sany tao mibebay ianareo, minono filazantsara, maty ho anareo Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary vaninandro vanim-potoana tahaka ny Pasika ohatra zao no nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, mihavana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jesosy misy fiadanana, ao amin'ny Jesosy misy fiainana. Zay le teny zay tena tsy zakan'ny olona pastera tamin'izany fotoana zany hoe ao amin'ny Jesosy misy fiadanana, ao amin'ny olona misy fiainana. Dia novalian'le olona manao hoe zay zao fa ao anatin'ny lavia misy fiainana, zay zao fa ao anatin'ny fiadanana indray toriany tony eto, ampianarin'ny tony ety. Dia nahatezitra ny olona zay zavatra izay. Dia rehefa tezitra reo olon'ireo dia samborona io mpitoroteny io. Rehefa samborona io mpitoroteny io dia nogadraina any amin'ny fonja any ambanin'ny tany. Dia nogadraina teo izy. Tao aoriana keliny io indray, efa higadona mihitsy le fotoana amin'ny Pasika, naniraka mpitoroteny anankiray faharoa indray Andriamanitra. Ao anatin'ny tantara zany, be dehibe mitsika maraka an'izany tantara zany. Naniraka mpitoroteny faharoa Andriamanitra. Dia mitovy amin'ilay teo ihany le teny torina. Mibebay ianareo, minono filazantsara, ao amin'ny Jesosy, maty ho anareo teo amin'ny hazo fijaliana, maty ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Lay zanak'Andriamanitra tonga nofo, maty ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Dia tsy zakan'ireo olon'ireo ihany zay toroteny zay. Rehefa tsy zakan'ilay olona le toroteny ho fanevatevany ilay hazo fijaliana Jesosy. Dia nanamboatra lakoroa ireo olona ireo. Reo le touriste reo zany miaraka amin'le tompotany manana teo zany dia nanao lakoroa anankiray ohatran'ny hoe sarina hazo fijaliana. Dia nomboany teo amin'ny hazo fijaliana io ny kisoa anankiray, kisoa matavy anankiray, zay ho faniratsirana n'ilay rany zanak'Andriamanitra. Rehefa nomboana ilay kisoa dia fotoana vitsy tao aorianan'io nisy toerana anankiray, tendrombohitra anankiray tao amin'ilay nosy Martinika nidonaka hoe isy volkano hipoaka. Dia nalaina manampahaizana manokana mijery mahakasika an'ireny resaka volcan reny dia nijerena. Dia ozy izy lay manampahaizana manao hoe tsy misy neninina, tsy misy neninina fa toy izany ny lalao antsika, fa tsy misy neninina akory. Raikitra ihany lay lalao sy ny fanevatevana n'ilay rany zanak'ondry, fanaovana tsinotsinona n'ilay rany fahasoavana, fanaovana fahavetavetana n'ilay famonjena zay nataon'i Jesosy. Nisy feo tonga tampoka tamin'ny mpitoro filazantsara io. Dia zao le teny manao hoe mialahy eto ianao fa ho levoniko ty tanàna ty miaraka amin'ireo olona reo. Dia nangataka famonram-po mitovitovy amin'ilay tantarany Lota mihitsy. Nangataka famonram-po ilay mpitoroteny manao hoe andeha tompo, fa leo mba ho tonga any amin'ny 50 km mahery zay vao ataonao zay tianao sitraky ny fonao. Dia lasa le mpitoro filazantsara. Rehefa lasa le mpitoro filazantsara pasteur, nipoaka le volkano teo amin'ilay tanàna. Ary zany no anisan'ny hoe horohorontany malaza indrindra, ankoatran'ny tao Turquie farany teo iny, io no anisan'ny horohorontany malaza indrindra hatramin'izao io tao amina nosy Martinika 1905 io sy ny poana volkano tena Lampedusa. Fa rehefa nipoaka io volkano ny akamaroan'ireo olona rehetra tao reo tsisy afa-maina, maty daholo. Dia rehefa nijeren'ny olona manampahaizana manokana hoe
iza sisany olona velona tsy nisy afa-tsy akiray ray sisany olona velona tamin'io toeran'io dia ilay lehilahy nogadrainy mpitoro filazany tsara atao ambanin'ny tany fonja ao ambanin'ny tany ao zay sisany olona velona ka Andriamanitra tsy azo vazovazena ity fotoana ny Pasika ity dia tsy fotoana filalaovana. Zany na tonga an' Jesosy nanodana ilay mpivarotra toekanjany tempoly ny fotoanany Pasika tsy any amin'ilay hoe inona ny akanjo entiko manompo ny tompo tsara aloha manao akanjo vaovao e fidiana akanjo vaovao tsisy maratsy an'izany tsy any amin'ilay hoe inona ny loka na azy vorontsiloza very anina firy ny akoho maty firy ny ombitapatenda firy ny kisoripaka firy ny ganagana lafo tsy zay loatra paster fa ny fankalazana amin'ny Pasika dia homaninao ny fonao hiatrika an'Andriamanitra satria fotoanany famonjena io a pasteur Alvarez. Fotoana famonjena io pasteur ary tsy moramora ny namonjen'ny tompo atsika tsy moramora mihitsy namonjen'ny tompo atsika ary reto olona ato amin'ny testamenta vaovao reto a ato amin'ny jaona toko faharoa ny tenenintsika teo a vakitsika teo hoe lasa niova le fankalazana amin'ny Pasika niova le fankalazana amin'ny Pasika araka ny teninao hoe lasa tena mandeha be ny tonga dia tsoroko le fomba fanaovana azy revy ny olona zany revy amresaka toaka resaka kilalao a filokana sy zavatra fahotana maro samihafa ary mampalahelo dia misy tanora be dia be zay tsy tia lala zay Jesosy ihany zareo pasteur misy karazan'olona zany tsy tia lala zay Jesosy torina amin'ny baiboly ihany fa dia ilay filan-dratsy a filalaovana no masaka ao an-tsaina hoe efa manaomana programma sady hoe anao fety be a fetin'ny toaka fetin'ny fisotroana zava-pisotro misy alcool dia manao fotoana any mihitsy any amin'ny toerana anankiray mandeha tomobile mandeha moto tonga any amin'ny toerana anankiray a dia miaraka amin'ny tangorony eo dia misotro eo milalao eo e milalao zay tiana eo milalao karatra tsy fantatra zay atao eo miresadesaka eo zay zavatra zay no niravain'i Jesosy satria tsy moramora pasteur tamin'ny vaninandro Pasika nandatsahan'i Jesosy sy ny rany araka ny teninao teo hoe ity ny Pasika voalohany tandreman'i Jesosy ary le Pasika nandatsahan'ny rany vavony Kristy Pasika ao antsika tsy hoe akory hoe mafy be Jesosy dia tsy narary anazy fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe na dia ato amin'ny vakio kely ato amin'ny Filipiana pasteur Filipiana toko faharoa andiny fahadimy manao hoe aoka ho aminareo zao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza na dia nataonao zavatra fikirina mafy ny fitovina amin'Andriamanitra fa nofoana ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy natongavano manam-pitovina amin'ny olona ary rehefa hita ho manatare olona izy dia naneritena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana naneritena ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana nanaiky hijaly nanaiky angirifiry nanaiky hiatra mafaratapony fafambaraka enatr'olona fijaliana faran'izay mafy na ny anarany hazo ny fatsiana ary hoe hazo fijaliana naneritena izy zany ny zavatra nataon'ny tompo tamin'ny andro Pasika tamin'ny hafatesan'ny tompo ka raha resisiny raha lasana bavy raha manaka tombo baiboly tsika hoe mitaky fanetretena mitaky fibebahana izany Pasika zany satria misy karazany olona pasteur ny ao an-tsainy rehefa hoe tonga ny Pasika dia hitsangatsangana hiaraka amina hitsangatsangana anao zavatra maloto any ambadika any tsy hita amin'ny maso any a eto ny baiboly dia manambara na dia Jesosy ara nanana ny toerana misy anazy izy ny tenin'Andriamanitra hoe na dia manam-pitovina amin'Andriamanitra azy raha misy ny toerana tena tsara dia zany toerana Jesosy zany raha misy ny tena dia tsy nataony zavatra fikirana mafy ny fitovina amin'Andriamanitra fa ny foana ny tenany zany hoe ny tompo zany a rehefa tonga ny vaninandro Pasika dia naniry-tena hatramin'ny fahafatesana tsy hoe hamono tena akory tsika rehefa ny vaninandro Pasika fa ny ray izay famonjena zay a zavatra ataontsika dia zao manompo an'Andriamanitra fotoana fibebahana ny vaninandro Pasika tsy fotoana filalaovana tsy fotoana fijangajangana tsy fotoana fanaovana fahavetavetana tsy fotoana fividarana drogue dia mitsirina drogue tsy fotoana fanamboarana tatouage amin'ny tanana tsy fotoana fampirafesana fotoana amin'ny Pasika fa fotoana fanetretena fotoana hibebahana
fotoana kanesana any am-piangonana fa na Jesosy azy tiany foanany mandriamanitra azy foanany tenany dia tonga olombelona izy ary efa tonga olombelona dia naneriteratra amin'ny famfatesany dia anjaratsika mandray zay famonjena zay manaiky sika hoe ny rano Jesosy vovony Kristy pasika aotsika io rano Jesosy io a miantso atsika hibebaka ny tombonandro zay mbola ananatsika amin'izao fotoana zao paster tsy dia hoe fahendrentsika loatra ny tena marina zany paster raha itsika rehetrarehetra zao a tsisy afaka ny entsony ny tena marina tsisy afaka ny entsona zao fandarana zao ary efa samy nidina tany ambany rangola daholo samy efa maty daholo fa noho ny amin'ny rano Jesosy mbola mahatonga atsika velona amin'izao fotoana zao noho ny amin'ny rano Jesosy dia mbola manana tombonandro ianao noho ny amin'ny rano Jesosy dia mbola matanjaka ianao noho ny amin'ny rano Jesosy dia mbola afaka manao programa maro samihafa ianao ka zay famindrapon'Andriamanitra izay zay fahasoavan'Andriamanitra izay zay fitahin'Andriamanitra nomeny ianao zay tsy natao ilibanao zay tsy nataonao anaovana zay daniny kibonao sy daniny sainao zany hoe zay tiako ihany io rangava zay ny ao an-tsaiko e aoka ao aminareo zao saina izao raitsy ny toe-tsainy Kristy amin'izao fotoana zao toe-tsain'ny malemy fanahy sady tsy miavina-po toe-tsain'ny manery-tena toe-tsain'ny olona vonina hibebaka sy hivavaka mandrakariva andao raisiny zany sainy Kristy zany andao anapa-kevitra amin'izao pasika zao irosondray hitady an'Andriamanitra ary aroatana zao fotoana zao paster hidirana amin'ny fifoazam-panahy ny vaninandro pasika tahaka zao paster salamo 8:120 a dia ho ny soratra masina manao hoe inona no avaliko an'i Jehova no ny sorehetra nataony tamiko handray ny kapoko ny famonjena aho ka hiantso ny anaran'i Jehova hanefa nivoatiko amin'i Jehova aho eny eo anatrehan'ny olona masina misy zavatra anakoroa reo paster ozy ny mpanao salamo hoe inona no avaliko an'i Jehova no ny sorehetra nataony tamiko dia mipetraka amintsika izany fanontaniana izany hoe araka izany tenin'ny pastoraly varesy zany mba fantatrao fa mbola noho ny fahasoavan'Andriamanitra no natozao atsika ny famindrapon'i Jehova ny tsy mbola nahalany ritra atsika firifiry ny olona nitovy fotoana taminao niaraka taminao niara-nianatra taminao efa navadiky ny nefatra angamany sasany fa ianao tsy mbola atoato mihitsy ianao io ny andeha mbola te hamonjy anao Andriamanitra aloha mbola te hanafaka anao Andriamanitra firifiry ny olona niara-monina taminao tamin'izany fotoana zany niara nanao kanety niaraka nanao tandrimo niaraka nanao tamin'ny androna efa iny moa misy an'ileo manao kovaribary kely manao tsikonkonona kely firifiry nefa lasy reny reo mpiara-mianatra aminao tao amin'ny EPP tao amin'ny CEG tao amin'ny lycée tany amin'ny ambaratonga ambony ary misy amin'izy ireny tsy lasa azy potika ny fiainany rava ny fiainany fa inao zao afaka mandray an'ity toroteny ity inona no soavalinao an'i Jehova no ny sorehetra natao taminao raha ny mpanao salamo no antanina dia Jehova tsara ozy ny 9:10 handray ny kapoky ny famonjena ka hiantso ny anaran'i Jehova zany hoe fanapahan-kevitra voalohany dia hoe raisiko ny famonjena raisiko ny fanavotana raisiko Kristy Jesosy ho ato anatiko zay leo mandray ny famonjena hibebahako ny otako ny fijangajangana ny famporafesa ny fanompo-tsampy ny fiverenan-dalana ny fimonomononana hibebahako zany nialatra ny kolikoly fanoranana re-pirenena hibebahako zany fisolokiana olona zay le hoe mandray ny kapoko ny famonjena paster toy zany mantsy izy eo ambany fa tsy nivakiko le teny fosy izy hoe zava-dehibe ho masiny Jehova ny fahafatesan'ny olona masina mifandray amin'ilay hoe andray ny kapoko ny famonjena zany hoe ny olona anankiray paster raha tsy voavonjy manontany filazantsara manontany Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana ka raha maty ary nefa tsy maintsy maty dia averintsika foa amin'ity teny ity paster anakoroa ihany ny lalana tompo mandrak'izay anakoroa na ny olona very any amin'ny fariha fisolo farana na voavonjy ary ao arinany fahafatesana dia tsy maintsy hiatrika an'ireo matetika maty rehefa maty ny olona dosy hoe mikipo ny masony vitany momba azy fa tsika manamafy foana tsy vitany momba azy fa manomboka ny momba azy ary tsy mikipo ny masony fa eo vao mahiratra amin'izay ny masony manao hoe gaza lasa tiany fiainana mandrakizay hoe fa gaza very tsy mikipo ny maso fa mihiratra ny maso
dia hitany io mandrak'izay ka ny mpanao salamo dia niteny manao hoe handray ny kapoaka ny famonjena faharoa dia ozy izy manao hoe hanefa ny voatiko amin'ny Jehova aho eo anatrehan'ny olona masina amin'ny fotoanany paska dia mijoro daholo ny olona masina rehetra pasteur ianao tsy rehefa maty voasandratra olo masina tsisy an'izany atao anatin'ny soratra masina ena sandratra olo masina ranony fa ny olona masina zany zay tsy manam-pahamasenana tsy hitan'ny tompo ary zany mahatonga ny baiboly miteny manao hoe aoko masina ianareo satria masina ho Jehova Andriamanitra reo ny olona masina zany dia amin'izao androm-pahavelomantsika izao tsika no masina dia zao ozy izy hoe hanefa ny voatiko amin'ny Jehova aho eo anatrehan'ny olona masina inona ny voadinao teo anatrehan'Andriamanitra ny voady voalohany indrindra pasteur dia hoe hanompo anao hatramin'ny farany tsy hiverin-dalana tena naraka anao ahy tompo tena hifikitra aminao ahy tompo tsy halan-darana amin'ny fanomponanao a na misy manentsika azy na misy maniratsira azy za tsy hiala amin'ny fanomponana Andriamanitra zany zany ny atao manefa n'ilay voady maro ihany koa nefa pasteur zavatra tsy takona feniny zany mba be dehibe amintsika mitahin'Andriamanitra mety hoe efa impiry ianao ny karakara ny vizanao tsy vita fa rehefa nivavahana nentina mbavaka teo anatrehan'i Jesosy dia vita somatsara ny vizanao nivavahana ny zaza tao anatin'ny kibonao dia velona somatsara nentina mbavaka ianao mba hazo vady dia nahazo vady saza somatsara na nofatrano ianao nandritra ny taona maro dia mba nahazo trano sy tany ianao ary fiara nentina mbavaka ianao nitononona taminao hoe nidiakapoka tamin'i Jesosy manasitrana anao dia sitrana tokoa ianao sitrana tokoa ianao dia ozy ny soratra masina nisy mety nanao voady ianao tamin'izany fotoana izany nanao voady raha sitrany eto atompo dia zao ny ataoko raha mbazoko somatsara ny atao tantaratasiko dia zao ny ataoko raha miverina amiko ny taniko ny soloken'olona dia zao no ataoko raha azoko le fitahiana ohatran'izao dia zao no ataoko ozy soratra masina mantsy atsika hanefa ny voadiko amin'ny Jehova ny fotoana ny paska pasteur dia fotoana sady fandraisana amin'ny famonjena handray ny kapoaka ny famonjena aho izy faharoa hanefa ny voadiko eo anatrehan'Andriamanitra ho fisaorako an'Andriamanitra ho fankalazako an'Andriamanitra hoe zao ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako tonga ny fotoana entiko ankalazana azy entiko isaorana azy ka dia tampamaraparanana ny fotoana mino fa voaraintsika tsara ny afatra hotoizantsika izay resaka izay rapitso hiditra lalindalina kely tsika mahakasika an'izay fa ho faranako ny fotoana raha tsorona zany na ifanazavana teo pasteur Alvarez dia ny fotoana ny paska sy ny fiomanana amin'ny paska dia fotoana tena fanamasina tena ionana amin'Andriamanitra satria fetin'ny lanitra sy ny tany miona mihitsy ny lanitra sy ny tany amin'ny fotoana io pasteur efa natsika tany am-piandohana moa fa ny asabotsy ho avy zao ny asabotsy ho avy zao sabotsy firy moa misabotsy ho avy zao re 25 sabotsy ho avy zao dia amin'io sabotsy fa 10 ny volana io manentarantsika foana ny tenanay ho tonga eto amin'ny foibe les 3 frères eto nefa nambojanahary eto Akaraobato Jerusalema ary ety amin'ny temple de la foi eto bypass tafiditsika ao anatin'ny vanim-potoana ny fiomanana ny paska ary ilaina miomana ny amin'izany tsika rehetrarehetra ny asabotsy avy zao dia mbola resaka mahakasika ny atao finoana tsika finoana ny ra ny famonjena ny fanavotanao amin'i Jesosy Kristy tompo raha vao miresaka an'izany tsika dia be dehibe mihitsy ry havana ny zavatra ho resahana mahakasika an'io dia za mino fa ho tanterahantsika amin'ny atsakasy andavany zay zavatra izay dia ny paska moa zany dia amin'ny alarobia fahadimy volana aprily no entina anatanterahana zay paska izay pasteur Alvarez farano tanteraka pasteur dia ndaotsika aly eto amin'izay andaotsika hivavaka ary amin'izao fotoana zao tomatiko izay tenin'Andriamanitra izay raha eo dia misaotra anao zay satria ny vaninandro paska tokoa dia vaninandro manan-danja satria teo io fotoana io no nanoloran'ny tompo ny ainy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrak'izay zaho avy ananany fiainana ary ananany be dehibe tompo amin'izao vaninandro paska zao dia omeo anay tsiraray avy mianana toetsaina tahaka ny toetsain'i Kristy Jesosy anana toe-posy toe-panahy araka an'Andriamanitra hibebaka anatona an'Andriamanitra raha misy olona Jesosy hoe maniry izy amin'izao vanim-potoana zao mba hoe
anatony anao ary matsiaro fa hoe tsy mendrika, matsiaro hoe mpanota, matsiaro hoe maloto. Jesosy io enao indray no andray azy amin'izao vanim-potoana pasika zao. Enao indray no andray azy arak'le tahaka ny voalazan'ny baiboly liko toko 1:10 ilay zanakadala izay niverina dia noraisiny ray indray a, nofiny ray indray a, ary dia tonga tao an-tranony ray tompo. Raha misy olona manapa-kevitra amin'izao fotoana zao hiverina aminao dia enao no mandray azy. Ny rano Jesosy manadio azy, ny rano Jesosy manamarina azy. Ary raha misy olona efa nangatsiatsika ihany koa tompo, efa nalaindaina, efa kamokamo, efa tsy navavaka intsony, efa ny zavatra nandona ny fony dia tsy teherika intsony. Mety hoe ny oziny ten'Andriamanitra hoe ny alehan'ny olona madiso ny alehany ka any amin'i Jehovah ny tezitra ny fony hoe mety misy olona hafa nandisy fanantenana azy dia tezitra izy dia tsy mivavaka intsony, mihemitra nangatsitsika. Aoka ny rano Jesosy amin'izao vaninandro pasika zao amelombelona indray, amelombelona indray ny ara-panany zany olona zany dia ho tafaverina amin'ny hafanana, ho tafaverina amin'ny firehetana, ho tafaverina amin'ny fifoazam-panandray zany olona zany ao anatin'izao pasika izao. Raha misy marary Jesosy mba fa ela narariana, ohatrany hoe tsy tena mety sitrana tsara zany efa natao fitsapoana, efa natao ny alanenina maro isan-karazany, ohatra tsy tena mahatsaro sitrana fa ohatrany hoe matsapa ihany hoe marary. Amin'ny anaranao Jesosy ny ivavahana zany olo zany, aoko sitrana zany olo zany, aoko sitrana ny rano Jesosy manasitrana ny tena sy ny vatana sy ny fanahy sy ny saina. Ny rano Jesosy manasitrana amin'ny anaran'ny Jesosy sitrana ianao, ako sitrana tanteraka ianao amin'ny anaran'ny Jesosy, amin'ny anaran'ny Jesosy. Ako tafaverina indray ianao, ako hirehatra indray ianao amin'ny anaran'ny Jesosy. Ny rano Jesosy mamelombelona, ny rano Jesosy manasitrana, ny rano Jesosy mampandresy voninahitra dia hoanao rery any tompo. Amen. Dia mifarana eo ny fotoanantsika mianakafy tamin'ity androany ity samy ho tain'Andriamanitra. Veloma tompoko, veloma tompoko. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandefandefy izy mba azy. Nanisik ang punyang palay aminira. Zany izandray zao ny lazany zany, aza manonofo zany ray aloha de tsisy, satria zay efa vita fatotra tamin'i Jesosy. Ainay tsara arseny voalaza amin'ny baiboly, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Tandremo matoritory farina ka tsy miambina fa ho avy hiditra tsy kelikely ry diable. Ary ny asa fitorina manao tsika ary vonina ny tena fanirina, amonjy fanahin'olona amin'ny alalan'ity gadona hafa kely ty no hideranay an'i Jesosy Kristy. De mandry ve neritreritra ao hodry inona ny olana, Jesosy nytorinay fa tsy ny anara-piangonana. Mpamonjy mora azo indrindra sady azo hitarainana, izy ny lalana sy famarinana zahoana fiainana. Niakatra ny vidim-piainana zany hoe ny PPN amintsika kristianina io tsisy problème, tsisy problème. Aza vao ny antony aro hoe satria ny fahasoavan'ny tompo gratuit, afa ihany ho any miaraka amin'ny Jesosy. Isan'andro zao ianao tsy maintsy mahazo cadeau, tombonandro amin'ny zavatra atao rehetra tena il fait beau.
za manokana aloha tena afapo resy lahatra tanteraka ao tsary jesoa nanenenako mivitako taloha nandany andro tamin'ny zavatra maro tsy nahasoa ankehitriny zay ibebaka mafy mba mamelaho izy izy nitarika safy iriko ny ananaty opo mitovy amin'ny joseph dafy pempesainy nefa nilaza fa hoe aza miafiafy amin'ny fanontona ny toako fa ny fahasoavan'ny tompo rahalahy tsy misy alatsinainy na talata na zoma fa dia manarakeny foana ny ainy fahombiazana tsara kosy zany a tiany secret tsy mila taratasy stylo na lakre mino fa fantampatatrao ihany le lakle jesosy kristy ve bien sûr assuré azo antoka no avy assuré ny tia tany fa ny tena afinaritra dia ny any an-danitrany ahoana fanganareo efa tany soratra masina no milazan'izany jauna 3:36 dia milaza manambara manamafy misimisy fa izay mino ny zanaka no andovan'ny fiainana fa zay tsy mino kosa ny fahatezeran'andriamanitra ry no avy aminy